fifaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fampahiresana foe amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotra ny mandrakariva izahay satria isan'andro ianao dia mitsinjo ny olonao ary tsy mitsaha miteny araka ny tenina tondrainao an'i Jeremia mifomaraina isan'andro mba hampianatra anay mankatahany aminao dia mianokafanao ny sainay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hafantaranay fa ny teninao dia marina. Mandalo teo zavatra sarotra izahay ary misy ny toromarika izay omenao mba hanananay fiadanam-po sy andraisanay ny fiarovana tanteraka manoloana ny zavatra izay andalovana. Jereo ny olonao Jehovah-Andriamanitra iray mandrafo aminy izay rehetra tena mitaraina aminao, mpahiratiny masina mba hitany ny voninahitra ary ireo tsy malalaka minimana mitsofona ianao nandresy lahatra azy tanteraka fa tsisy lalana azahoana vaholana ety amin'ity zao tontolo izao ity afa-tsy mifikirana aminao. Dia mitenaina indray Jehova fa miaina mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Jehovah-Andriamanitra dia tsy mitsahatra ny miteny amintsika mampafantatra ny zavatra ho avy, ny zavatra hatreha, na dia tsy fantatritsika amin'ny antsipiriana ary reny rehetrarehetra reny araka ny mampahafantarana antsika hoe mbola miditra ao anatin'ny taona vaovaontsika izao. Kanefa ny teny izay noraisitsika dia hoe andalo teo zavatra sarotra ary ety amin'ity zao tontolo izao ity mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny rahona lanitra dia mey sarotra mandrakariva ny zavatra hatrehantsika araka ny teny izay nambara tamintsika hoe ao anatin'ny Babilôna lehibe isika, voafatotra, voageja ary andevozany fahantrano ny fitaintainana, tsy fandriam-pahalemana, fidangan'ny vidim-piainana. Tsisy afaka amin'izany na marina na tsy marina fa saingy tsy mijery fotsiny eo Andriamanitra io fa mitaona ny olona kosa hiverina tanteraka aminy mba handraisany fiarovana sy ny fitahiana. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany no nandraisantsika ny teny fikasana tao amin'ny Jeremia 4:7-7 hoe dia omeko fo iray sy lalana iray izy mba hatahorany alalan-dafa, hahasoa azy sy ny zanany mandimby azy dia no fanekena mandrakizay aminy dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana dia ataoko ambony kosa mba tsy halany amiko. Dia ny fikasana mahafinaritra mampiseho ny alehibe ny famindrampon'Andriamanitra satria tsy teny nomena ny olo-marina, tsy teny nomena ny olona masina fa teny nomena ny olona biodina. Kanefa mampiseho koa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony satria araka ny teniny hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny afatesan'ny ratsy fanahy fa mba hialany amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy. Io teny fanekena nataon'Andriamanitra io sy teny fikasana io dia karazana contrat fifaneken'olon-droa. Raha ny tena marina misy anjara raisin'Andriamanitra ary ny an'Andriamanitra rehefa miteny izy dia tanterahany, fa ny ahafahany manatanteraka n'izay teny fikasana izay nomeny izay dia misy anjara takiny kosa amin'ny olona izay nanaovany fanekena. Zavatra manahirana nefa amin'izao vanim-potoana izao, le teny fanekena na ny teny fikasan'Andriamanitra eritreretin'ny olona ohatra ny contrat mandeha ila. Andriamanitra ny tediavin'ny olona hatanteraka ny teny fikasana izay mety amin'ny fiainany, fa le olona tsy mety manatanteraka ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminy dia tahaka antsika
rehefa miditra any amin'ny orinasa misy contrat ifanaovanao, misy ady momba ny karama, misy ady varotra. Rehefa raikitra ny ady varotra de misy asa andraikitra petraky ny mpampiasa amin'ny olona zay asa, ka raha mifanaraka tsara mba azahoany an'ilay karama ny adidin'ilay mpampiasa de ny manolotra mividy ka tsy ambon'ilay olona miasa, fa ny anjaran'ilay mpiasa tsy mahazo manao zay tiany ataony izy, fa manatanteraka zay zavatra takina aminy. Torak'izany koa ny ankamaroany teny fikasana zay omen'Andriamanitra. Misy ny anjara andraikitra zay tanteran'Andriamanitra, kanefa misy koa ny zavatra takiny amin'ny olona. Tao amin'ny firenen'ny Joda sy ny Israely tamin'izany vanim-potoana zany de tediaviny andeha ila zay rehetrarehetra, zay tiany le teny fikasana, tiany ny fiarovana, tiany Andriamanitra hitazona an'ilay fanekena, tiany ny ahasoa azy sy ny zanany mandimby azy, tiany ny tsitsarany fanasoavana azy, kanefa tsy vonona izy ankatao ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe ty teny fikasana ty de teny zay ambarin'Andriamanitra ho amin'ny olo tsy mendrika, filazana mikolaka ny zavatra mafy tsy maintsy andalovany, ary tena manazava mihitsy Andriamanitra hoe ny zavatsarotra zay andalovany tsy hoe etraketraka akory fa vokatry ny fihodinany, satria tsy nahatanteraka n'le contrat nifanaovana tamin'Andriamanitra, satria reto olona reto ange de olona nofidian'Andriamanitra manokany, ary rehefa novidiny de nahafantatra tany am-piandohany ny fahasoavana nataon'Andriamanitra taminy, ary tany amboalohany de nanaraka tsakany sy andavany toromarika napetrak'Andriamanitra fa teny ampandehanana teny de nanjara nanao tsinotsinona zavatra napetrak'Andriamanitra taminy. Ary zay natonga ny fanirahana ny Jeremia mba ampafantatra ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana, vokatry ny fihodinany amin'ny lafiny anankiray, ary amin'ny lafiny anankiray koa ho famaizana koa ny Babilôna, satria ho babo ao Babilôna izy. Inona moa no mahatonga antsika milaza an'izay hoe tena fifanekena tsy mandeha ela io, fa fifanarahany rotota ary samy tokony anatanteraka ny andraikiny. De raha mijery tsika eo amin'ny andinina fa telopolo amin'ny Jeremia toko fa roa amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo de zao ny voasoratra hoe fa zay ratsy eo amasika any nataon'ny zanak'Israely sy ny taranaky ny Joda ozy hatry ny fon'ireo mbola kely, fa ny zanak'Israely efa napatezitra tamin'ny asan'ny tanany hoy Jehova fa ity tanany ity de efa napatezitra sy nampavinitra hatramin'ny andro nanorenana azy ka mandrak'androany mba hanesorako azy tsy ho eo anatrehako. No ny ratsy rehetra nataony zanak'Israely sy ny taranaky Joda de izy sy ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy sy ny mpisorona sy ny mpaminanina sy ny lehilahy amin'ny Joda ary mponina any Jerosalema mba hampatezitra fa efa niamboa izy fa tsy nanatrika, ary na de nampianariko azy izy eny ny fomaraina koa ka nampianatra azy de tsy niainy mba azaho mianatra izy. Ao anatin'izay no ifonosan'le zavatra nandrasan'Andriamanitra taminy, tsy nanaraka nianatra napetrak'Andriamanitra de nisy ny vokadratsiny, tsy maintsy mandalo de zavatsarotra. Ny amin'ny tantara faharoa toko fahenina amby telopolo ihany koa de manazava misimisy keo koa ny amin'izay zavatra napetran'izay, raha tsy hijery fotsiny tsika ny andininy faharoa amby folo sy fahatelo amby folo fa fahitantsika tony andiny soratra masina tony mba hahatonga atsika hisaintsaina tsara manoloana ny teny fikasan'Andriamanitra ho atsika zay kristiana indrindra indraindray ny diso hevitra, indraindray eritreretintsika ho mandeha ila foana ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy te eritreritra n'lay zavatra mafy zay andalovana, kanefa tsy takona fenina fa matoa zao ny fiainantsika ty amin'ity zao tontolo zao ty de vokatry ny fahotany zanak'olombelona. Tsy takan'izao ange nanirin'Andriamanitra hiainany zanak'olombelona va vokatry ny fihodinany hatramin'ny namorona any Adamaseva na tonga ny fahoriana mafy
sy ny loza sy ny aretana sy ny fahafatesana dety am'ty zao tontolo zao ty kanefa de namindra fo Andriamanitra mitady ny fomba rehetra amerenana azy ary ny fomba fiverina aminy de ny fankataovana ny teniny de ny 9:27 nanao zay ratsy teo masony Jehovahandriamanitra izy fa tsy nanetry tena teo anatrehan'ny Jeremia mpaminan'izay nilaza ny tenin'Andriamanitra ary nikomy tamin'ny Nebokadnezara mpanjaka zay efa nampianina azy tamin'Andriamanitra koa izy ary nanamafy ny atony izy sy nanany sarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'ny Andriamanitra ny Israely zay le tsy fiverenany tsy fahatsapahatena hiverina amin'Andriamanitra zay ny mahatonga ny fahasairana na mitranga ary na detoriana ary ny tenin'Andriamanitra izy moa ny olona mba tena iaino ka ankatò fa zay sitrany ihany no ataony indrindra manoloana ny toe-javatra sarotra de miezaka amin'ny herin'ny tenany mba mitady vahaolana ahafahany miala amin'ny zavatsarotra kanefa arakaraky ny tediavam-bahaolana vo maika mamafy ny zavatra andalovana tsy takona fenina amintsika amin'ny vaovao maneran-tany ny adiny Ukraine sy Russie tsy mitsahatra ny Israely sy ny Palestiniana ny firenena maro isan-karazan'izay miady an-trano ny loza ara-boajanahary ary ny zavatra rentsika farany teo de ny orohorontany tany Turquie sy Syrie mampivarahontsana ange zany mampivarahontsana zay nahatratra firenena maromaro ary miezaka mitady vahaolana zao tontolo zao mba hanampy kanefa zay vahaolana zay ve tena mety ary eo indrindra ny fitrangan'ireny zavatra ireny mbola trompetra tsofin'Andriamanitra mba hatonga ny olona mihitsy hiverina aminy ary tsika eto Madagasikara tokony hisaotra an'Andriamanitra raha itsika nge no tratran'izany oro-tany tena goavana taka ny nanjoan'ny Turquie sy Syrie zany raha itsika nge no hoe tena misedra ny zavatra miaritra any amin'ny Russie sy Ukraine ngamba de tena hoe tsisy afatarana azy tsony fa de vita eo tantaran'ny Madagasikara fa na de eo raha ny toe-javatra sarotra zay andalovana ny zavatra mitranga nefa de ty azo lazaina miohatra amin'ny firenendehibe fa isika tena miadantsika na de eo raha ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana fa saingy tsy miaina eo am'izay toerana misy reo firenendehibe zay tratra ny fahasairanana vokatry ny loza maro isan-karazany sy ny aretina sy ny ady an-trano saiky tsy miaina am'izany tsika de inona zavatra mitranga tsy mahay misity malesona satria ireny de vavan'Andriamanitra miteny mba hamperitreritra ny olona mba hatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra satria na iodika vitsika no iodika vanana zavatsarotra tsy maintsy mandalo indraindray ny zavatra mampalahelo ao anatin'ny fitoriana filazantsara mahafinaritra ange mandray teny fikasany fa matetika le fivavahana lasa fisotoman'olona hitediavana tombontsoa an'ny teny lasa ambaran'le hoe resaka clientélisme fotsiny natao anangonaka-reny rehefa jerevana ny toe-javatra misy manerina n'izao tontolo zao eny fa na de eo amin'ny firenena azy de zay fomba ny kristianina zay koa lasa fomba hitantanana ranofo satria ny etsika rehetrarehetra zay atao de etsika hitediavana tombontsoa an'ny teny amin'ny alala ny fampanantenana zavatra pokaty ary zay koa hitantaratra aty amin'ny kristianina raha ny tokony ho izy zany miantso ataon'Andriamanitra isika kristianina mihitsy no tokony hiverina amin'Andriamanitra mba ho fianarana ho an'ny olona tsy mahalala indraindray tsika mametsiny anga de tena leo an'le politika leo an'le fitediava-jeza satria tsy mitsinjo zay mety ho fiafaran'ny olona zany no eritreretintsika kristianina indraindray satria mangoroka rena fotsiny nataony zany ny fieritreretantsika azy fa tsika mihitsy ange no mamelesona an'le olona ary raha mijery an'ireo mpanao politika ireo mijery an'ireo mpitondra fanjakan'ireo avao amin'ny fiangonana ange reny no
ny voky mitondra firenena zany hoe misy fianarana noraisiny avao amintsika ka zay nampianaritsika azy ihany no nataony ka raha resaka clientelisme fahampanantenana bokaty no hita ao anatin'ny fiangonana de azagatsika raha zany ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena zany ny zavatra mitranga eo am'izao tontolo zao satria lasa fitaovana fotsiny le politika lasa fitaovana fotsiny le fivavahana entina manangokarena so ihany misy olona takandry ezeka rojosy ampanjaka tamin'ny fireneny jota tamin'izany vanim-potoana zany zay tsy nana mieritreritra tamin'ny fanangonan-karena takan'izany fa nitondra fanavaozana ka namerina ny olona ho amin'andriamanitra mpitantana ranofa fa saingy natahotra an'andriamanitra de nitaonan'ny olona iverina amin'andriamanitra ary tamin'ny vanim-potoana zay niverenan'ny olona tamin'andriamanitra de nisy ny fiarovana ary zany keo no iritsika eto amin'ny firenena mba olona matahotra an'andriamanitra mpanao politika olona matahotra an'andriamanitra no hitantana ny firenena tsy olona le manana toe-tsaina tahaka ny mpitondra fivavahana am'izao vanim-potoana zao manao clientelisme fotsiny tady angoro-karena mitady zay tombontsoa any tenany fa olona tena mandeha am'rariny tsy nihitsiny ary zany no iriny kanefa tsy ho tanteraka zany raha tsy ny vahoaka rehetra mihitsy no tafaverina amin'andriamanitra satria miafatra zay nomena de na ny mpanjaka na ny fireneny joda ny sarababen'ny olona ny mpanapaka tamin'ny androny zedeka de tsisy niaina ny tenin'i Jehova fa natono vazivazy kanefa ny teny fikasana zay nomena de teny feno famindram-po mba hanana ny fiadanana fa ny tsy minono filazana ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana de tahaka atsika am'izao vanim-potoana zao raisin'ny olona fahadalana ke zany fitenenana hoe mandalo taona 2023 tsika de ny filazana tsy hoe ozony zany fa fampahafantarin'andriamanitra kosa ny zavatra mafy tsy maintsy atrehana kanefa tsy midika zany fa handringan'andriamanitra fa misy ny vahaolana mba ahafahan'andriamanitra miaro ny olona ahafahany misedra n'izay zavatsarotra zay de ny teny fanekena zay nomeny tsy maintsy inoana ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana fa rehefa ao a-tsaina hoe mafy ny zavatra andalovana de manana ny hery rehetra hoentina miatrika an'izany eo amin'ny ambany fitantanan'andriamanitra ary zay ny mahatonga an' Jehova hiteny raha nylazitsika hoe miainga atao amin'ny taona 2022 makaty amin'ny taona 2023 ny teny voalohany raisitsika nke de hoe Jehova hiady anareo ianareo koa sanginy ary teny fampaherezana ny Mosesy zay mpitarika tamin'izany vanim-potoana zany enahoana ianao mitaraina amiko lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tsy misy akemitra zany mandroso ary tsy sitrak'andriamanitra ny fiverenana zay ny teny azon'andriamanitra ka rehefa jerevana nivony kristianina de mitaiza kristianina mitady tany malemy anorena mpangady fotsiny satria le teny fikasana mandeha ila ny tena tiany ho azo ny zavatra nampanantenan'andriamanitra fa tsy vonina hiverina amin'andriamanitra ny akamaroan'ny ore ary zay indrindra no natonga atsika ny resaka na iodika fitsika na iodika vanana mandalo toe-javatra sarotra ary na inona mety ho finoatsika na tsy finoatsika de mandalo zao fiainan'izao sy ny volany ary ny tenin'ny soratra masina de milaza miratsy zao fiainana zao ary tsy eto n'ity zao tontolo zao ty tsy eto ny fitsarana fa manampetra ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy maintsy ho avy ny vanim-potoana andravan'andriamanitra n'ity zao tontolo zao ity ary hitatsika ny tantara tamin'ny androny Noa efa saritsary ny fandravana taon'andriamanitra any amparany ange zany ohatra ny raisin'i Jesosy Kristy any am'le kotoko fa 7 tahaka an'izay zavatra mitranga tamin'ny safodrany any sy tamin'ny fandravana Sodoma sy Gomora de ho tahaka an'izany keo amin'ny andro farany zay fandraisantsika teto fa reny mbola misy famindrampo mbola navelany mbola tsy rava ny tany fa ampahany mba hisy tongana lesona andinihana fa miratsy zao fiaina zao tsy azo ametrahana ny fitokisana kanefa ao anatin'izany nahatongava ny teny fikasana natonga atsika ny resaka hoe ny teny zay nomen'andriamanitra nge
de teny fampaherezana teny fiarovana teny fampanantenana fa tsy ilaina ny teny fampanantenana sy ny teny fikasana sy ny fanekena raha tsy misy zavatra andalovana de mila misaintsaina an'izany sao de horingana tapoka fa inona zavatra mitranga tamin'ny androny savitrano inona zavatra mitranga tamin'ny androny fandravana ny Sodoma sy Gomora tafapaka tamin'ny lanitra tsy zakan'Andriamanitra tsony fa ho tamin'ny zanak'olombelona tamin'izany vanim-potoana zany nandringana izy tamin'ny savitrano ny velona rehetra no avalo mianaka sisy fa tatia Sodoma sy Gomora indray inona zavatra mitranga tsy ny tany rehetra indray fa tanàna ray manontolo firenena ray manontolo Sodoma sy Gomora lehibe zany nanan-karena zany ny aina tao anatin'ny fahadalàna tanteraka zany tafapaka tamin'ny lanitra fa ho tany kanefa nanambara ny zavatra mafy andalovany raha mbola mitoetra ao anatin'ny faharatsiana izy Lota efa mianaka ny tafavoaka teo vadiny Lota ary mbola mivadika vongatsira satria ny teny fanekena famonjena nataon'Andriamanitra tsy mandeha ila fa misy zavatra notankeny raha tsy jery fotsiny tsika ny amin'ny Lota efa mianaka namentraka hafatra ankeny anjely resaka tamin'ny Lota rehefa mandeha nareo de ataovy zay atongavanareo faingana eny amin'ny vohatra zay amonjena ny ainareo ka aza mierika zay le zavatra nandrasana takeny tsy mierika fotsiny de tonga eny ary mandroso mandrakarifa fa tsisy akemitra fa nierika amin'ny vadiny Lota tsy tody teny lasa vongatsira tafapaka tamin'ny lanitra ny fahotana ary ohatra anankiray keo mijereo atsika farany ny tamin'ny androny Jonampaminany efa tena tafapaka tamin'ny lanitra koa ny fahotana tao amin'ny Ninive ary zay nany raha nanjona andana ilazao fa horavako ny tanàna ny Ninive tandindo ny zavatra hitranga aty aparany daholo zany rehetrarehetra zany fa tena ny avaka nefa mimponina tao Ninive ary zany no iritsika ho tanteraka na de firenena kely ary tsika io tsy resaka fitaovam-piadiana tsy resaka vola tsy resaka arena ny tena hery hoentina miatrika ny zavatsarotra fa fiverenana amin'Andriamanitra fotsiny de anazy ny ady mba hatonga atsika ho mpandresy de inona ny zavatra mitranga Andriamanitra tsy tonga de mandringana ange izy milaza de mimeloa izy ny zavatra ataony 700 sy 700 alina ny tetin'ny tanàna ny Ninive Jona inona ny zavatra mitranga ny bebaka ny olona rehetra nanome baiky mihitsy ny mpanjaka tamin'izany mba hatonga ny olona hiverina amin'Andriamanitra hiala amin'ny faratsiana ary tena zavatra tsy fahita ary raha ambara de tsy ho hita mihitsy zany manerina an'izao tontolo zao e tena firenena anankiray ny mponina rehetrarehetra ao hiditra amin'ny fifadikanana nanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy nanenina ny amin'ny loza sy ny tasainy nataony Jehova de tsy nandrava ny tanàna ny Ninive ary zay le lesona lehibe ho atsika fa io nefa ho tonga faratapiny rehefa ho avy Jesosy Kristy teny amin'ny rahoan'ny lanitra satria inona ny antony atongavany tafapaka amin'ny lanitra ny fahotan'ity zao tontolo zao ity fa hitatsika teto manahoana le toe-tsain'ny olona toe-tsain'ny olona de zao arakaraka ny fisian'ny loza vao mainka mampiteny ratsy azy miteny ratsy an'Andriamanitra ary tsy mba nibebaka ny ala tamin'ny ratsy nataony ary hitatsika zany hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy loza tsy roa amantany ary teo misy fandravana ny Babilôna lehibe zay hitatsika tany amin'ny Apokalipsy toko fa 7 ny Apokalipsy toko fa 9 zay tandindo ny fandravana n'ity zao tontolo zao ty mahatonga atsika miresaka hoe misy antony miteny fikasana azo tsika io satria miaina ao Babilôna lehibe isika fa tsy maintsy tsisy tsony zany takany hoe anka tena miverina tamin'Andriamanitra ny olona de tsy niravana ny tanàna hoe miverina amin'Andriamanitra zao tontolo zao de tsy ho ravana ty zao tontolo zao ty fa Andriamanitra efa mahafantatra fa ho tafapaka amin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'olombelona rehetra ary tsisy fanavana akoatran'ny fandravana azy tanteraka
dia ny famorona lany tany lanitra sy tany vaovao indray ary zay io aseho an'Andriamanitra am'izao andro faly an'izao io tsy afa-bela ny amin'ny fiainana sarotra ny loza ny aretina fa sainga ao anatin'izany kosa miaro ny olona izy ary iza reto arovany reto olona mpiodina kanefa vonona anaiky ny tenin'Andriamanitra ary rehefa tena jerevana ny tantara ny firenen'ny Joda andraisantsika n'ity afatra ty ho baba ho Babilôna fa tsy mandrak'izay ny fahababoana eo fa misy vanim-potoana hanavotana ny firenen'ny Joda sy ny zanak'Israely ary misy afatra napetrak'Andriamanitra dia ny anorona averina ho Jerosalema anorona ny tempolo vaovao zay ny zavatra ho tanteraka koa raha ho ravany ity zao tontolo zao ity dia ny fiverenana ao amin'Andriamanitra mba andray ny fiainana mandrak'izay tsy ho mandrak'izay zany ny zavatsarotra tsy maintsy andalovana fa misy vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra kanefa mbola miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity isika dia ao anatin'izany indrindra io Andriamanitra io mampanantena fiarovana mba fahatsika miatrika ny zavatsarotra na dia fanandevozana ary ny eto na dia fantrana ary ny eto na dia fitangany dia vidim-piainana ary ny eto fa mahita fomba foan'Andriamanitra mba hierovana hitahiana ny vahoaka ny tena matahotra azy ary tsy hisambatan'olona fotsiny zavatra kendren'Andriamanitra fa tia mihitsy ny firenena ray manontolo ho tafaverina amin'Andriamanitra ary io no natonga antsika ny resaka ny andro fanavotana mifandraika amin'izany manantena n'lay fanavotana zay fantatritsika loatra hoe ny andro fanavotana nge dia misy an'ilay mpisorona be ao amin'ny fitoerana masina indrindra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononony satria mikasa ndringana ny zanak'Israely Andriamanitra raha ny any amin'ny testamenta taloha kanefa ny famindrampon'Andriamanitra dia ny fijanona ny mpisorona be eo amin'ny efitra masina indrindra ary tsy mandrak'izay izy ny hijanona ao fa etsy andanin'izany koa mitaintaina ny zanak'Israely dia misy zavatra takiana amin'ny zanak'Israely dia ny ampahory ny tenany ary zay fampahory ny teny zay ny atao hoe fifadikanina zay nyresahantsika tamin'iny taona lasa iny ny fiverenana amin'Andriamanitra nanazavantsika ny Isaia 7:20 zay tena toe-panahy ny fanavotana tokony arahan'ny olona miverina amin'Andriamanitra amin'ny alalany fifadikanina tena izy zay mira fivavahana tena izy zay mira fitandremana ny sabata ankasitrahan'Andriamanitra tsy hiverenantsika lava intsony taona ray manontolo satria tao sabata ny taona 2022 ary pasika lehibe ary raha vao miresaka pasika dia ny fivoahana zay ary raha vao tafavoaka avy eo amin'ny tany Egipta dia tadidio zavatsarotra nandalovana ary nazavaintsika teto ary io ny zavatra hitrano io tonga dia falenjehan'ny Egiptianina ny zanak'Israely tsy arakaraky ny eritreritry ny zanak'Israely faly fa tafavoaka noho ny fampahoriana tao amin'ny tany Egipta mivoaka fotsiny dia fa tonga dia ireo indray ny Egiptianina tsy andringana azy fa anampy tamby azy hiverina ho any amin'ny tany Egipta mba ampitomboana ny fahoriana enjady amin'ny ary zay mahatonga ny teny fikasana tonga amintsika hoe lahazao amin'ny zanak'Israely mba handroso iza ny zanak'Israely amin'izao vanim-potoana zao tsy resaka firenena intsony ange ny tenen'i Jehovah ao anatin'izany fa le olona manan-kiverina amin'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe isika no ilay Israely ara-panahy olona nanolo tena ao an'Andriamanitra olona ny fidian'Andriamanitra takiny hiverina aminy kanefa hanohy ny di ao ary ao anatin'izay fanohizany di zay tonga ny teny fikasan'Andriamanitra fa tsy teny fikasana teny fanekena na contrat mandeha ila fa misy zavatra nefa takiny ary ny zavatra goavina indrindra raha fitinina ny zavatra takin'Andriamanitra misy hiverenana aminy rehefa velarina zay miverina amin'ny Jehovah zay dia misy zavatra be dehibe takiny hifitoran'ny kristianina ary raha ny marina nge ny kristianina indrindra nge no antsoin'Andriamanitra voalohany indrindra hiverina aminy raha mijerytsika ny afatry ny Jeremia 4:3 tsy afatra nampitaina tamin'ny Babilôna aloha tsy afatra nampitaina tamin'ny firenena jentilisa fa afatra nampitaina tamin'ny firenena Joda sy ny Israely ny dikany afatra nampitaina tamin'ny kristianina
afatra nampitaina tamin'ny olom-boafidin'andriamanitra fa olom-boafidy manahoana firenen'ny joda manahoana zanak'israely manahoana zanak'israely nanda tsy hanaraka an'andriamanitra tsy nety niverina tamin'andriamanitra tsy matoky ny tenin'andriamanitra fa andalitra zavatra sarotra izy ary noho ny ataony mampandalovina azy amin'izany kanefa araka nyresantsika hoe fampandalovana ny olona ao anatin'ny toejavatra sarotra dia fanamboarana fanefena mba atsapan'ny olona ny tsiro ny fandraisena miaraka amin'andriamanitra hoe na inona ny inona zavatra mitranga Jehova no ariko Jehova no mitantana raha manaiky iverina aminy a ka mankatoa ny teniny ary zay no natonga antsika nyresaka le andro fanavotana satria tany amin'ny testamenta taloha isataonange ny fanatanterana zay fampahoriteny zay fa rehefa tonga Jesosy Kristy de zao izy ny mpisorona be ary mazava mivolaza ny ambokin'ny Hebreo amin'ny fitoerana masina indrindra izy mitaraina ny feo tsy azo tononona kanefa tsy diso ange ny soratra masina fa ny anakaratsika ny zava-panahy fa isika indray no Israely ara-panahy inona ny fanompompivavahana tokony ho tanterahana amin'izao andro faran'izao satria Jesosy amin'ny efitra masina indrindra tsy mbola mitsangana izy ary ny vanim-potoana hijanonana io zay le famotrampon'andriamanitra lehibe andraisan'ny olona fanapaha-kevitra iverina aminy de zao zay mahatsiaro tena te hiverina amin'andriamanitra mampahory ny tenany izy inona ny atao hoe fampahory tena fifadekanana tena marina zay mira fivavahana tena izy zay mira fiverenana amin'ny sabata kanefa zay fifadekanana zay rehefa nifakafaka itsika tsy le hoe sakafo tsy hoanina fotsiny fa tena fibebahana fiverenana amin'andriamanitra fialana amin'ny ratsy raha mahita antsika amin'ny bokin'ny Jona zay natao hoe fifadikanana ka tsy fifadikanana intsony tanterahana amin'ny vanim-potoana voatendry hoe andro ray na andro fito misy manao an'izany de fifadikanana zany fady anina 3 andro fa ny tena fifadikanana takian'andriamanitra de fifadikanana fiainana ary zay natonga antsika ny resaka an' Jesosy Kristy raha matadidy sika ny zavatra mijanona antsika tamin'ny faran'izay anisany lalana anankiray atanteran'andriamanitra ny teny fikasany hanao fanekena mandrakizay aminy a de ny tsitsarako amin'ny fanasoavako azy mba hatahorany akosa ozy ary tsy elany amiko amin'ny vanim-potoana hatsapahtsika ny fiarovan'andriamanitra de miorina amin'andriamanitra tsika de Jesosy Kristy madio toko fahefatra io no nyresahantsika ary nyresaka ko tsika tamin'ny farany hoe io zanak'Israely nyrenidrany 70 taona tany amin'ny tany Egipta niaingaga izy tany amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana zay ny tanjona fa tsy tonga de tonga fa nisy vanim-potoana tany anefitra tany nandalo teo zavatra sarotra zay le nyresantsika hoe fanamboarana mba hanana ny fitondrantena mendrika hidirana ao amin'ny tany Kanana zany hoe le zava-tsarotra nandalovana ny loza ny aretina fa maizana rehetrarehetra fanefena azy mba hatonga azy hiverina amin'i Jehova sarotra ny lalakale fa tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra ianao de mora ny lalakale fa misehitra teo zava-tsarotra fa tsy matahotra satria Jehova no momba ary zay tandindon'izay 70 taona ny zanak'Israely nyrenidrany tany anefitra inona ny ifandraisany amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy satria nyresaka tsika hoe de io zavatra nanjo zanak'Israely taty aoriana indray vao noho le teny fikasana zay raisitsika ho babo 70 taona ao Babilôna ny zanak'Israely de ho afahana ihany ho avotana ihany ary zay le fanompom-pivavahana farany tokony ho tanterahana ty amin'ity zao tontolo zao ty satria Jesosy Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra ka raha mbola mitoetra ao izy de fanotrampon'Andriamanitra miandry ny olona ary indrindra ny kristianina anana fiainana hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny fampahoritena fifadikanana ary fiainana le izy de naseho an' Jesosy amin'ny Matteo toko fahefatra io rehefa teo amin'ny 30 taona teo Jesosy Kristy de nanantona ny Jaona izy natao batisa fiainana zany
rehefa natao batisa izy dia nety ny fanatana ny hevitra ifady anina 7 sy 7 alina ny zanak'Israely tafavoaka tao amin'ny tany Egipta dia io ny resahantsika milohany voahany nandray fanasan'ny tompo kanefa mandalo ranomasina mena ary teo anatrehan'izay ny sin'le Egiptiana nanenjika azy ary le fiampitana ny ranomasina mena zay le batisa noho izany zany ny batisa dia anisany ery anankiray na lalana anankiray mba hahafahan'ny olona manohiny ity ka rehefa ny ampita ny ranomasina mena frere ndrenindreny nandritra ny 7 taona tany anefitra ary mbola nisy ny eo Jordanina zay nempitana azy zay vao tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely 7 taona Jesosy Kristy 7 andro sy 7 alina dia nidresakitsika zava-panano teny Kristy nampitaina tao anatin'izay teo amin'ny 70 taonany teo eo amin'ilay vanim-potoana ahafahana mandray fanapahan-kevitra isafidy ny lalakale safidin'i Jesosy dia natao batisa ary tahaka ny zanak'Israely keo io lalina nizorany zanak'Israely kanefa tsy tanteraka io nataon'i Jesosy Kristy io niditra tamin'ny batisa izy ny andro ray sy loana heritaona dia ny fahadianana nandritra ny 7 andro sy 7 alina da raha andro ray sy loana heritaona dia ny fahadianana nandritra ny 7 taona zay fifadikanana nandritra ny 7 taona zay fiainany zanak'Israely zay vao tonga any amin'ny tany Kanana dia misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika zay ijerevantsika hoe azavaintsika hoe fifadikanana ankasitran'Andriamanitra ao anatin' ny andro fanavotana ny resahantsika amin'izay satria sady nivoaka tao amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana kanefa ny famindrampon'Andriamanitra ny fahababoana tao a Babilona mandritra ny 70 taona dia ho hitantsika ny fandraisan'ireo zavatra ireo fa mbola ity Jesosy Kristy zay ny fahadianany 7 andro sy 7 alina zay midika fiainana ny fifadikanana kanefa raha ohatra tena fiainana dia zao raha ianao tsy mihinam-bary tsy misotro rano mandritra ny 7 taona herinandro angamba ianao dia lasa dala noho izany zany manakatra ny zava-panahy ao anatin'izay mba hatakaratsika hoe ahoana ny fiainana amin'izany fifadikanana mandritra ny 7 taona zay dia zay no izahantsika ho azavaina ao amin'ny tantaran'i Jesosy aty amin'ny Mateo 4 zay efa nazavaintsika mba hahatanterahany teny fikasana amintsika satria zay le fakapanahy nataon'ny devoly tamin'i Jesosy Kristy rehefa nifady amin'izay zay le zavatsarotra andalovantsika mandalitra zavatra sarotsika inona ny fitaovana lehibe ahafahantsika misedra an'izany fampahoritena ny fifadikanana fiainana fiverenana amin'ny Jehova dia ho hitantsika famarinan'izany rehetrarehetra zany fa tohizatsika tsy moramora satria ny tanjona kendren'Andriamanitra nge dia manefy atsika manamboatra atsika ao anatin'ny toe-javatra sarotra mba hananatsika fitondrantena vanina ka raha manaiky manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tsika na dia eo arany zavatsarotra tsy maintsy andalovana mivoaka ho mpandresy ary tsy nisy ambatan'olona fotsiny anangamba maniry mivoaka ho mpandresy fa miaina eto amin'ny firenentsika dia mba tiatsika mba hiadana amin'ny firenentsika mba fahatsika miadana anisan'ny teny nampitondrainan'i Jeremia tamin'ny fireneny jody zany hoe tena ataovy zay adana ny firenena zay nahababo anareo dia hiadana anareo ohatran'ny hafahafa le izy baboana kanefa hoentina mbavaka fa firy ny olona hahatsapan'izany fa ny zavatra tsikaritra nefa dia zao tsy tsapan'ny olona ary kristianina ny tsy mahatsapa ao anatin'izany rehetrarehetra zany mamboly korotana vetsy averoa fotsiny mifanenjika fotsiny mamboly ady ary raha zany ny zavatra mitranga tsisy fiadanana kanefa ao anatin'izay ady ambolen'izay mampanantena nefa an'le vahoaka fa ilamina ny vahoaka hiadana ny vahoaka tsy misy mbala ifisaraitsaina nge raha olona mikatsaka ny fiadanana dia zao tsy amin'ny alalan'ny ady no anaovany an'izany amin'ny alalan'ny fitiavana
ka matokosymena fa mifanan'andriamanitra dia hiasa anatsika mandrakariva mba fahatsika mandray mety ny fampahirezana avy amin'andriamanitra fa tsy maty atoko izanytsika ary mitanjona kendrena moa raha misy mba tan'olona mitafaverina amin'andriamanitra ka manome ohatra ho amin'ny manodidina azy mepita amin'ity fireneny ity sambatra ty fireneny ity satria matahotra an' Jehova voninahitra ho n'andriamanitra rirany vavakitsika misotranao Jehova Andriamanitra ray ny teny indray izay nomenao anay manazava aminay ny fipetra tianao ho tanterahanay aza velana mafony olonao tsiraray avy fa mba ho tonga amin'ny tena filobebahana tanteraka ary indrindra izahay mpitondra fivavahana voalohany indrindra amin'izany mba tsy hampanantena zavatra pokatin'ny olona tsy taiza kristianina tady mana tany malemy anorenam-pangady fa mba hibantsina anao mandrakariva ary hisaintsaina ny zavatra nirasanao aminay dia misaotranao ny amin'ny fampahirezana tompo ary mametraka eo am-pialantananao ny sambatan'olona mametraka eo am-pialantananao ny fianakaviana mandalo adysarotra mametraka eo am-pialantananao fiangonana mba hoverina amin'ny marina ary indrindra ty fireneny ity ianao tompo amindra fo amela eloka ary ny fanahinao no hiasa mba hanana ny vahoakanao tahotra anao tompo ampanterahany teninao hoe ny tsy tsarako ny fanasoanako azy dia mitenena mandrakariva tompo misaotra indrindra ray ao amin'ny anaran'i Jesosy amen mahavelonantsika ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva